Entitra ny fitandronany ain'ny filoham-pirenena frantsay Emmanuel Macron izay gadiny eto Madagasikara ny 13 aprily 2024. Betsaka ireo fepetra noraisina toy ny didim-panjakana mamehitra ho fotoana tsy iasana kanefa andraisa-karama ny 13 aprily 2024. Ny nandrarana tamin'ny alalany naoty ny tsy fahafahana mitsangatsangana eny amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena ivato sy ny manamorona ny lalana bypass. Tsy afaka manao antsirambina ny fahatongavan'io manam-pahefahan'io ny fanjakana Rajoelina satria filohan'ny firenena fahafito matanjaka indrindra ara-toe-karena sy ara-tafika maneran-tany no avy ary mpikambana maritra eo anivon'ny filan-kevim-pilaminan'ny firenena mikambana ila Frantsa. Manampy izay voasikajo ho anisan'ny firenena mampanahy na pays à risque Madagasikara amin'ny lafiny tsy fandriam-pahalemana. Ary azo atao ny aiky ny vantana na ankolaka izany raha teo i Madagasikara rehefa tratry ny fanadihadiana momba ny zon'olombelona tany Genève ny janoary 2024. Ny havon'ny tany tsy fandriam-pahalemana eto Madagasikara dia mbola mampanahy ho an'ny taona 2024 ary manimba ny fiainan'ny mponina sy ireo mpitsidika tonga eto izany. Eken'ny manam-pahefana malagasy io toe-javatra io ka namola vola-drafitra strategjika 2024 2024 izy ireo ho fanamafisana ny fandriam-pahalemana manerana ny nosy hoy ny fanadihadian'ny Cornell University. Misy faritra ahitana loza amin'ny tatao manokana eto, faritra Atsimo sy Atsimo Atsinanana, ahitana Jiolamp Tampiadina manafika, distrika Anakazobe anatin'ny faritra Analamanga izay misy andian-Jiolamp Tampiadina mbola mirotsaka an-tsehatra amin'ny fandrobana tanàna. Tena mailo ny vahiny ho avy satria manara-tsendrika any Madagasikara ireo trangana tsy fandriam-pahalemana mahery vaika ireo izay. Dia raha pitso moa zany raha tsisy ny fiovana amin'ny ora farany no tanterahana ilay fitsidiana ofisialy ny filoha frantsay ho avy eto Madagasikara. Ny tsara ho mariana fotsiny tsy hoe Madagasikara ihany no tsidihan'ny Macron satria nanomboka tao Mayotte io nanomboka tao Mayotte ao anatin'ny 5 andro ny fitsidiana ataony zany aty amin'ny ranomasimbe Indiana. Mayotte dia mandeha La Réunion izy. Mandeha La Réunion izy. Madagasikara androany izy na La Réunion. Dia raha izy Madagasikara asany Comoro Maurice ny farany. I Comoro sy manamanana olana izy satria na omaly ary tao anatin'ilay resaka nataony tany resaka nataony tany a Mayotte dia zany anangana rideau de fer zany inona zany amin'ny teny malagasy atao hoe rindrina entina iarovana ny hoe ataka sy ny zavatra ataon'ilay zareo Comoriana sy ireo ataontsika hoe mpifindra monina tsokosoko zany raha volana lasa teo zay somary nafapana ny fifandraisana ara-diplomatika teo amin'ny Frantsa sy Comore satria la Frantsa zany manana heritreritra hoe ametraka base militaire ao a Mayotte. Dia Comore mbola ao anatin'ilay karazana hoe fitakinana revendication hoe ao anatin'ny taninay io tsy tokony takina alainareo. Ny Mayotte moa efa lasa dia département frantsay mifanenjinenjika sy nisy référendum tany Mayotte mikasika ny hoe atao département frantsay io izy. Dia ny Comoriana moa zany tsy d'accord mihitsy ao anatin'izy hoe mbola sila taninay ny Mayotte dia olana be hatramin'izao omaly tamin'ny fahatongavan'andreo mato Emmanuel Macron tany dia nisy Comoriana nilanja banderole zany ny entrareo moa zany navelanao teo izy fa somary hoe nibaliseny fihezina fotsiny hoe tonga dia akisamposampotra be le ohatran'le eritreretina ho atao iny zany fa afaka ny s'exprime tsara satria ao anatin'ny territoire frantsay moa zany dia ny endrika Roma misy an'izay hoe liberté, fraternité, égalité zany ny endrika Roma ny devisen'ny ny république dia nanao hetsika ry zareo le Comoriana ireny be dia be moa zany le izy efa andraisana teo mikasika an'le hoe ametraka an'le karazana rindrina. Le rindrina moa zany nge tsy hoe anangana tamboly izy fa hoe ao mafisina zany reo mpitandro ny filaminana hiaro misy fampitaovana omena azy ireo mba ahafahana mitsirika miloha ino fa mety misy indray le karazana hoe piditra tsokosoko amin'ireo fitaovana. Madagasikara tsy nitenono na fa Comore ny tena voalaza fa misy voanany hoe ny île Zeparsa dia territoire frantsay takiny Madagasikara tena hoe vadika lay tantara. Fa raha mijery ny dian'ny Macron zany stratégique be satria amin'ny ranomasina be Indiana atao zay hifehezana azy raha mijery ny Afrika ohatra somary votsitra marailay filosana amin'ny la Frantsa reo zanatany taloha tahaka ny hoe Mali ry Niger ry Gabon
de aty amintsika tena hoe narabarotra na renakibony tany ninninina tena sarotsarotra ny mitsoran'ny la Frantsa any aty zany sisany hoe tena tanjany am'izay hoe fametrahana azo satria tao anatin'ny nisy karazana hoe conseil départemental moa zany natao maly ohatrany hoe filakevitry ministra mitety faritra zany fa natao tao amin'ny département an'ny Mayotte de tao anatin'ny tamin'ny teny farany nataon'ny filoha frantsay zany de hoe anao atsisika izy isika ny frantsay am'le hoe mba hanana amin'ny toerana avnivon'ny COI zay zany moa zany tamin'le tena le fehezanteny farany zay nataony tao anatin'le izy hitako hoe Anjanabe any le izy zany ka efa tafiditra mo izy zany ko Mayotte efa ao anaty départementany mazava ho azy indraindray saina frantsay no ampiasaina indraindray saina ny zareo Mahorais any lotsika be ilay fihetsika la Frantsa fa nasa hoe manao fiatsiana an'ireny atsika eto Madagasikara sy ny sisa satria enjanao le izy mosiny hoe masika be raha miteny hoe sanatria endrika fanjanahantany vaovao ve fa raha lay sary mitranga aloha de misotra makany al'ilay hoe tsy avototra ny Océane Indiana izy moa ary ny mpitondra teny président de république rehefa tao amin'ny TVM tamin'ny ala zany tsisy an'izany resaka fanjanaha makatsy makarify zao za manatrehan'izany ma te tsy tongatonga azy le safidy le loha hevitra ao anatin'le fionana fahadimy fionana tapan'ny fahadimy ny COI le hoe sécurité ny voalohany sécurité zany mandeha voalohany de misy fagny de zay misy an'le souveraineté alimentaire fa resaka sécurité izy mazava be zany satria ny zavatra misy amin'ny hoe de onatrehan'ny famovozana an-dranomasina indrindra de ny canal de Mozambique izy zany tena isan'ny stratégique be ary tsy lavitra an'izany le eritrereto sy ny fary frantsay le hoe ametrahana tombo miaramila goavana ao a Mayotte mba ahafahana zany mifehana iny amin'ny zavatra mitanga ary teo alolo teo ary Madagasikara ko vo resaka le hoe averina ilay base militaire any Atsirana ohatrany nangingina moa iny resaka iny fa tena de io mialohan'ity COI ity zao de misy alay fanazara-tena ara-tafika frantsay no mitarika azy Philippe ilay hoe anarana voninkazo Philippe 2025 zany le izy ka zay le izy hoe tsy tongatonga ho azy io resaka hoe sécurité am'ilay teman'ny COI io fa tafiditra ao anatin'izany mba hametrahany frantsay zany hoe miaraka aminay de ataonay milay zay moa le ohatrany teneny voalohany ananary hitantsika amin'ny fivoaran'le satria be de be satria etsy ambadika ato moa zany de mibetsaka ny tombotsoa azo Madagasikara isy ny tombotsoa malagasy anareo Madagasikara zao ny resaka hoe tetikasa mikasika ny angoro satria ny tetikasa volobea ny saofika zany zao isany hoe mpiara-miombona antoka ataony frantsay voatsiny ny ala zany ny efetra de asa hoe anahoana ny tariha matolampy encore so ny ala lay green ina tsy haiko tamin'ny 2024 teo de mba asa hoe manao karazana mampitamby ve ny frantsay hoe kalonareo tsy vity raha vao zao ihany koa lay resaka hoe fiara ohatrany karazana fanafoanana trosa sy fanalefahana na hoe fomba hafa analefahana an'ireny de ohatrany hoe tsika ve zany tokony hananana sa izy tokony hananatsika raha ny satria tamin'ny farany teo lay fivorimbeny vondrona afrikana mbola tsy haivana foana hoe mitaka ny fanonerana ny fanjanahantany de mandeha any koa fampatsiahivana moa amin'ny géopolitique ary zareo Rosiana isany hoe mamelo mafy la Frantsa hoe Frantsa miteny avereno ny tany Ukraine fa ny tany afrikana maro be mbola tsy averina tsy hoe tsy fitiavana frantsay raha miteny izany tsika fa anatin'ilay tantara sy géopolitique tena henjakenzana lay sary hitan'ny zareo frantsay ao anatin'le izy io moa zany hoe misy takalo-patsa vidim-pihinanana io ary mazava be ny tenin'ny filoha frantsay nandritra le ataontsika hoe conseil départemental tamin'ny Omaly tany Mayotte zany le hoe anao ny atsisika ny plaidoyer amin'ireo fitsidiny ary sy tonga ho azy le hoe fitsidiniana anaovana pimaso amin'ireo ataontsika hoe zanatany frantsay taloha zany marina aloha fa ny maorisiana ny anglisy ny tena atao fa ny aloavan'ny frantsay le izy andamidaminana zany andamidaminana resaka de mety misy takalo le zany am'le hoe ao fa de ho jerena momban'ny lamasinina anareo hoe ahoa fa jerena momban'ny satria zao le orinasa le isany nanamboatra ny aéroport teny Vato de isany ao anatin'ny délégation na tonga ohatran'izany ihany koa milasaka ny fifandraisan-davitra maromaro zany reo mpandara goavana frantsay zay aradi aminy mandritra ny UDN io zany de mizany rehetrarehetra zany ao ambadika izy fa hoarahantsika akaiky ny fivoarana zany fa ono resahana ihany koa hoe fitotoana katroka zao nisy an'le tsy atao hoe 73 député tokona fahalamarana tena mipetraka ny fanontaniana ankehitriny hoe fitotoana teo aoriana zany inona satria raha ny zavatra nijoroana sy ny takiana tamin'izany fotoana zany fanovana
fanovana dia bebebehitsy ny zavatra nisana teny amin'ny 13 mai hoe tsisy nanam-po mihitsy tsisy nieritreritra tonga amin'izany hoe voaviana nisy fanonganam-panjakana dia ny tima sy ny TGV niaraka ambony latabatra niaraka ambony lampiazo isan'ny kabary tena tsaroko tena kianja tamin'iny hoe manomboka eto ny fanovana politika eto Madagasikara izahay reto dia mpifaninana sy mifanongana tamin'ny 2024 fa rehefa ho avy amin'ny fifidianana tena ho mpifaninana maso madio zay satria tamin'izany moa nisany hoe tolona niraisana zany nisy kajikajy ara-politika sy ara-pifidianana hoe ho kakana ny filoha teo aloha salay ny filoha andeha tezambeta teo aloha dia tena hoe tsisy an'izany fa aleo andeha fifidianana madio sy milamina sy mangarahara araisan'ny rehetra anjara fa tonga ny 2024 niongana zany iny lay niongana hatramin'ny gouvernemanta dia laza fiarahany tantana dia samy nanana ny kajikajy ny tao dia finandehanany fifidianana dia miverina le fomba fanao politika tena tamin'ireny ohatra raha miresaka zany tsika hoe Bastiliara isan'ny tena teny nivoan'le hoe mpamono olona ny fanjakana tamin'izany a tena manoatra lavitra no Hitler fa io zany nahazo fitondrana lay nanakiana mafy tamin'izany dia lasa ohatrany hoe Andriamanitra kely indray lay orinasa sy lay zavatra nambara fa tena hoe ambony no Hitler teo aloha ka zany lay fomba fanao politika rony hoe kajikajy sy fomba entina maka seza sy fa mitamba aoka ny betsaka ao anatin'ilay izy dia tsy atao magaga raha kivy ny olona hoe zany ve lay politika tonga ny fifidianana zarara misy mandeha mandatsabato satria lay mihirahira fanovana sy fiovana zany hoe fitaka miaro fitaka sy miaro fitiava-tseza sy fahefana ihany le izy bokobadravana moa zany savilivily tao zany dia teo zany raha ohatra ka hoe ataony fitopitany zay zavatra hoe niaraka reveo ka izany mikajikajina dia mpifahavalo politika androany mety ho mpinamana rapitso dia ny mpinamana rapitso laza mpifahavalo dia mitsambadibadika eo tsy raty zany hoe ilaina foana ny fihavanana amin'ny politika ary zay le fiten'ilay mpandalina anankiray hoe tsy statika amin'ny politika fa dinamika fa na izany naty zany a ilay izy tena hoe makany amin'ny tombotsomba ahoaka aloha mbola tsy de tiana hita tara mandeha tsy mbalivaly politika eo mbola ohatr' zao foana Madagasikara dia zay mila fanovana satria raha ohatr' zao foana dia kivy ny olona ny anatin'le hoe andeha hifidy any anina efa zao no nataony ireny dia tsy mila manova lay fomba fanaovana politika fa lasa manahirana be le izy ao anatin'izany rehetra zany ihany koa ny orana maly latsana no mikalasaka ihany koa mba mieritreritra hoe tapitra le izy mbola vo anatiny aketsika io ary raha ny filany natao hoe fitoemboivoy zany ny ambady fotsy ray manontolo motetea Antananarivo zany tena anisan'ny niteraka nirianana koa nao ady olon-dehibe manana ny asany sy ny ajany eto amin'ny tany sy ny firenena nefa milaza fa endriky ny fandrosoana ireny toamboivoy mila mija dia raha ohatra koa fenofeno teny amin'ireny toeram-pivarotana le grande surface reny dia tsy lavitra n'izany le voapirofo zany fa aizay mandro ny rapitso zany tokony ho voamaika ho avoroa eny ny fanaporofona fa mandrosika rapitso alarbio tsy miverina tokony ho izy mpianatra tsy mianatra mbola elaela mihitsy taxi be mety betsaka fa ny tiana tongavana anatin'le izy hoe nilatsaka ny orana zany dia ohatrany hoe ripo verina ohatrany le mpamboly zaridaina mipiakoha ihany zany satria verina indray le fakofako eny amin'ny lalana zany tamin'iny orana iny isy mamafa androany androany sisa le anisany hoe fikarakarana farana zany olana tongavany vahiny fa iny le famafana indray nge tsara toizana foana indray lo mba anaovana fanetanana kosa ilaina foana madio hoe tena ny fahadio tena hoiraina isan'andro aloha zany dia tsy fahalohany hirahira lizy aloha mandray anjara amin'le fikajianan'le tsy mandoto rehefa tsy mandoto dia tsy efa tsy zay fanentanany dia raha manana le sady fisaratsana nge le voakadratsiny le lota aretina dia nefa tsy misy vola ianaovana fitsaboana atsika efa nalaza mihitsy tamin'io namana brito hoe maloto indrindra misy manadio rivotra ve mandritra n'ity le andro roso telo ty mba manadio rivotra fotsiny izy manko tsy afaka asitra'le spray tonga dia hoe mba engany en forme dolo le vahiny tonga eto rehefa miala eto sao dia rehefa miverina any misy azy any izy dia sy manoatra ny dina izy dina teo fa lasa izy teo nevanevana mody any hoe naninonareo dia avy tany ananina dia hoe salama nandehanana taty dia zavatra fa mety niarerahana avle firotorotoana etsero kosa mety mahavonanakarivotra tany so daholo zany nakarivotra tany mamo hoe rivotra nalaina nefa toditazony netana nody andolo anaraka doka
eny ary efa zay le famantarana fa miaraka eto zany hoe zay dia angina fa ianao no teny dia raha efa misy antso voninao dia tsy ampiandrasana ela dia ela atomboka vao aminao le izy dia mitohy makany fa misy antso vonina verina miaraba re eny tompoka manao hoe zato izy miaraba tompoka tsika aloha na vita famantarany pasika ankoatr'izay na vavoazala izay rehetrarehetra zay moa akoatran'ny efa io lazainao io ko hoe ahoany andray vahiny zany tsika raha zangabo dia hoe vahiny fa mba tonga indray izy fa tsara ny kely anao kapy eny anarany lalambe eny fa voasavotra tsisy an'izany tsisy an'izany afaka tena mandika lerana pirenena vola dia tena ohatrany hoe jesosy kristy zany no azo to Madagasikara am'ilay fandraisana fa dia mahafinaritra aloha dia engany mba tily izy satria eo mason'olona fotsiny no atao ohatran'ireny le firenena dia fa rehefa avy eo zany diverina daholo amin'izay re no fiterekena anatin'ely reny tsy raha pijiangy dia androty zany raha ohatra zany na nefa dia lokona sy nidiolona tsara reny tinelina mahafinaritra aloha satria nireny amin'ny tany angalaba mandroso be reny tsika dia rena tizelany le izy nefa ny ao anatiny raha mahafantatra rehefa lafa dia mahatoa raha misy fotoana miverina entana zao ny tompony andraikitry ny fikarakarana an-talàna aloha dia efa nyteny fa fiatombohan'ny fanadiovana io fanararoatra koa ilova mpitondra ny tanàna dia araroatiko mihitsy io fahadiovana io hitazomana an'le izy mba hadiovo fanaitanana zay koa le fanabeazana zay indrindra eny tompoka rapa manao indrindra koa misakran'andriamanitra fa mbola avo ny orana dia fano mitantao satria kara ny orana tamin'kivo zao vary vao manomboka miteraka mbola mila rano mihitsy ny sotran'andriamanitra lehibe faharoa sotra mpitondra resaka ny tiliara ny préfet ny zadary ny polisy satria tena afaka nkalavina tsara ny vahoaka ny tiliara ny tsangatsangana teny dagoy akilibe mangiry enanenareo isonka grady fa tsisy tsony le lacrimogène reny makatsifaka tompoka fa lamma ve le olona mpianatra tany toliara iny tena mbola tsisy takan'iny eo anatin'ilay dia miaraba tompo salama tompoka eo ny miaraba ny tompo sadio manao ane dia miaraba anareo koa natratry ny pasika eny tompo samby tain'ny tompo tsika rehetra nina zany ny voalohateko tena mba mangataka raha tsitako be afaka mamia numéro CTU venareo satria tena UCTU tena fijaliana hiditra hianatra indray tena tsy mitapaka be mampizatra pe 187 172 reo nadiditra amin'ny fito maraina izay amin'ny enina sy fefapy eo amin'ny ary tsy mandeha dorany fotsy eo no sy ve ve amin'ny enina maraina iraza reny izy amin'ny efatra tonga amin'ny ary banga ibus tsy makany santetso tena isan'andro fijaliana etsiretra hoe tanjombato 60 indroa milvabus mba entana ihany zany amin'izay miavona tsisy fanadana pandemitra zay mba angatako raha fitaka tompo hoe afaka manazo numéro UCTU ve tompo satria raha tena lalàna taxibetiko misy an'le numéro teny asolona daholo tsy misy nefa tena baratena fianade malagasy efa no manarak'izay angeny fadiora zay teny nzamatoby an-tanàna itoy mba tena itoy fa tsy olona resaka matatra fiangano an-drano ka lasa andriamato Macron ivenandray favreto amin'ny Madagasikara nefa dia mirano soantobo radio dia zay mitokotolitsika zany nefa teneninao zany ke zany reo zotro reo tonga dia efa maheziko zalahy mieno zange mianantionjabeoty dia zay hony zalahy mba jereo hony le olona zany fa aza atao an'ity le manivana aty dia makatsy dia makaroa zany fa zalahy zany rehefa andrainy zay kao zany lora zolo inge manentsika versement dia ohatran'izany fa izy raha ohatra ka misy bus ifaninana io atsofoka koa dia zalahy ny bambany rahalanana iny zay fotsiny le tena olana ao anatin'le izy miaraba tompoka salama tompoka fa ny miaraba ny tompo radio mampatetry mindany tena izany tara kokaza radio da voriako po resaka reo teo hoe miasa ve le laka misy fa tsy maintsy ohatrany mahita ao anaty Facebook tsy haiko na écrivant androandro io na ahoana tena marina tena miasa mihitsy zato isan-jato andro fiasana sady andraisaka rano raha pitso a misy bus raha pitso misy bus iny efa mazava iny
dia madio hoe zay daholo ny kanenin'ny olona teo tsara koa le tsisy embouteillage fa izao io embouteillage io na ho ataonareo na tsy ho misy gazoaly nareo na tsy masiana gazoaly ratsikainao ary amin'ny station iriany zay tsisy gazoaly amin'ny station am'izay tsy miasa ny bus tsy miasa ny olona dia mahay nareo mahafaka ny embouteillage io tsy jerena hoe mipanohatra tsy ahilaka ny mipanohatra nzay le embouteillage hoe atipatatatatatatata fa ny embouteillage tompoko tena tsy anareo no mifehan'io embouteillage io ny olona tsy maintsy voka foana na tsy fampiasaina ary zay aloha dia niteneny faharoa manarakaraka zany momba le hoe toizana ampiativana ziny marina zany fa zao ary nizany hoe raha mampibeny tanàna asio police de propriété azy azasena mody tsony le gendarme sy police be tibely miampana araky ny tanàna reny asevy miaro n'le olona avy mandatsaka fonina bonbon kely letraka aby zany fonina bonbon zany fa na izany ary tokony tsohita fa mba asio ary le police de propriété police municipale ohatra dia amesage farazena na detratra mandoto mety varotra amoron-dalana amin'ny trottoir ny tena mpanandoto an'io jereo tsara rehefa tsena mamasina rehefa tena maloto be amin'ny vomamarainy dia iza zany tokony hosaziana raha hosahanareo koa no anasazy azy fa reo mampitovy loko aminareo dia tsy hosahanareo no anasazy andreo na manao maloto eo ary reo fa asio zay dia samy voafeny nareo mahazo vola amin'ny amondy ny olosa rambabem-bahoaka mahita madio ny gendarme sy polisy koa mba miasa tsy manao pilote fotsiny dia izay le izy zay tena manohana anao zato isan-jato raha zay ny vitanao amin'ity mandahanao ty fa eo no tsika mahita azy dia io samy manana ny tian'olona zay na daholo fa izaho aloha eto dia mahita fa mety le madio aza atao vondrokavanandro zao any tena olana ny olona manary fako any ny baka ordure fa ny paka zorodira no tsy maka n'le zorodira eo zay eny le zavatra misy etony fa tsy mena tsindreo le vahoaka hoe maloto viretana reo rehefa lasy macron dia nareo ndreo vireta rehefa tsy mahazo macron mba malala madio le vahoaka tokoty malala madio manary fako any anaty baka ordure fa ny baka ordure ny salainy baka ordure zay le izy zay zavatra zay aloha le misy fanabeazana aloha anatin'le izy ao anatin'izany rehefa mahay mifanabe ao anatin'ny resaka hoe civisme hygiène ny police municipale amin'ny général aloha dia manana zay le mission zay le hoe police d'hygiène amakoatran'le fandaminana zany dia misy ihany koa tsy dia misy an'ireny le agent voyeur reny tsony ny eto Antananarivo renivohitra zany hoe le mpitsirika any hatrany amin'ny fokotany rehetrarehetra any amin'ny lafin'ny ary zay nge le misy an'le code municipal d'hygiène ny code municipal d'hygiène raha tena miatra io zany dia tokony milamina nefa fampiarana an'izy ndray fo zay aloha tsy ampiatra an'le izy fa miteraka lasa ady ao amin'ny fokotany sy ny mponina indray le izy raha ohatra zao fa nefany zay le resaka fanabeazana resana fa misy antso mba atio aloha dia raisitsika izy miaraba toko raha misy koa alena te tsy tiako le mitanila be mantsy anizako azy indray dia misy polisy misy teo amin'ny areny taxi be teo Tanjombato tsy mandray mitsy le 187/72 dia taraina tamin'le polisy tena tsy azoko sefa fa maniny le tony tsy takio izy ny cahier de charge tsy izy ve ny tokony hitaky an'izany aveo mitrana le 72 manatina le polisy nanolotra vola le résideur hita amin'ny masoko mihitsiny dia mody manao fotsiny le polisy ny cahier de charge zany lisany kosa aloha aizaka akay izy vitatreo tsisy mihitsy efa maniny nareo tsy manaja-pandeha ka manao antsana avo anareo polisy ahy tsisy dika ny vola raisinareo ambatrareo le vahoaka fa mitovy amin'ny vady aman-janakareo reny sotra tompoko le polisy reo ne isaky ny areriko otra presque misy an'ireo rehefa manao ny asany izy azo afaka mivoaka tsy azo atao hoe zany raha misy CTU petraka eo mihitsy ny CTU fa tsy miampana vraiment anaterana le cotisation ary mijery an'ireo midina an-dalana na mijery an'ireo maniva azo ataony zany zavatra organisation zany fa tsy mifandray foana ho azy asa tsy misynchrone mihitsy le izy raha io resaka embouteillage io ary mba afaka miena amin'ny ampahany io raha mijoro eo ny direction sécurité routière manao visite inopiné amin'io contrat visite fa tsy miasa daholo ny teneniko anareo ny atsasako reo bus reo satria tsy norme zay le izy piaro le zavatra zay dia mba manana le qualité de service
efa tsy mijery mba atolokevitra na atolotro an'ilay mpanjakana raha anao izy raha hoe ao ministère en transport teneno le ICTU teneno ny tsy haiko n'inona n'inona tsy fantatro ny raha tsy mandraiky anareo ao zay vao mijoro eraky ny tanàna io izy zay vao mijery eo hoe miodina an-dalana ve tsatry miodina an-dalana iza maniva iza makariva tena mijaly marina kosa le olona le amin'ny ariva tena miodina ary le rony dia mandeha any ambany bizany ao dia eo manakambahiny se miboaka dao dia ndray izy manomboka mameno makany manakambahiny ao miainga eto mamasina zany ahoana moa tsy afatarany CTU an'izany fa tsy haiko na lamosom-boay ny lamoson'zareo na ahoana fa zay salava samity an'Andriamanitra daholo. Rehefa nisy mpandeha vitanao zany ke tonga dia nasorina ny lakile an'ilay tôbila rehefa nanao ohatran'izany hoe tsy entina mifanarahana fa ary tsoany le rony le lakile an'ilay tôbila taraiky teo le izy tonga le mpametaka bokotra mafy satria misy gene circulation le tôbila. Io zany ohatrany tsy voazao hoe resaka taxi be fa dia hoe atsipiny tady retandraky ny za akina ny chauffeur indrindra zay ngely manana didy be amin'ireny ngely ny coopérative tsy hitango le participation fotsiny ataony coopérative aloha raha isara tsy anona koa isan'ny hoe olana taxi be do amintsika mbola azo sokajena anatiny hoe asa tsy manara-dalàna izy io satria tena hoe contrat fotsiny hatramin'ny mpampiasa sy ana tsisy hoe fiantohana ho an'ny mpiasa tsisy ninina fa raha ohatra hoe tiany mpampiasa ho roany ianao rapitso dia rapitso dia roany tsisy tonga dia samy miala ary zanako tsisy ninina dia amin'ny lafindray tsy hoe miaro an'ny mpamily taxi be fa mila jerena lay endrika io le resaka coopérative zany ohatrany tsy dia ka io ngely efa natao an'izy hoe atao ohatran'le tamin'ny andron'ny fibatasiny fima hoe ao dia karaha misy ambolana ny chauffeur dia mirotsaka ry mivola fa sarotra be moa le izy zany ao anatin'ny fa sary amin'izao tsy dia zay loatra fa tena hoe fa izy le hoe nanafatra bus vaovao zany inona zany toetra nisy nanafatra bus vaovao tsy ary fa firy le vao tonga tany Tomasina Torres le anankitelo le asanao iny reny reny taxi brosy reny fa tsy taxi be miaraba tokoa ana tsy miankina izy reny miaraba allo salama salama ie David kely monsieur Alain moa zany ny tena anarany ohatrany mampalely any satria izy nazare ringena ny inona moa izy noho ny tsy fahalalana ka le tantara zany tsy fantatry David kely akory tokony ho fantany tsara ny tantara fa nentina nanjanahana ane io fivavahana sy baiboly io tokony itsika zany zao amin'izao tsika malagasy zay anisany hoe nopotehana tamin'ny alalan'ny kristianisme sy baiboly io ny maha-malagasy atsika sy fomba atsika sy ny rehetrarehetra momba atsika ka anika sarotra ao atsika ny miarina amin'le izy tokony ijorotsika hangataka fanomerana amin'ny Vatican sy ny mpivavaka zay mitondra an'io fivavahana io teto fa tsy hoe tenenina fotsiny hoe ringana sy ny tsy ringana fa tena ny ringatra be tabeny ny ringana tamin'izany ny vahoaka tompon-tany Amerika zany dia efa tena potika mihitsy nanaovan'io kristianisme eo amin'ny fiainany tany ny autochtone zany tsy fantatry Davida zany misy zavatra mifono zavatra hafa mihitsy ohatrany colonisation mihitsy io zavatra io ahoaka hoe mba tsy dia tabataba be hoe tazominy ianao fa tokony anontsa mihitsy ny Vatican hoe mety ny nataonay efa nanao an'izany izy tany Amerika Atsimo ka tokony aiza mba mitabataba be ohatran'io ianao monsieur David fa tsy fantatro akory ny tena tantara mialatsiny zay zany zany no monsieur Alain fa monsieur Alain ndray moa mba me vaovao aveny vaty eny hoe ohatrany hoe misy mpanadio dia endrasana iza miandry ona ry vato aloha ka le mpanadio dia tsy maintsy endrasana eo monsieur dia makasary renako manko le porosy miaraba tokoa allo salame salama faly miaraba tsika rehetra dia miaraba ampiain saka mba miaraka kely amin'ny Alain Alain aloha zany ny tena anarany fa le David tokony izay io anarany koa tsy eritrery foana misy tika ny daholo ny anarana fa misy izay aloha ny anaranao zany misy Alain dia aloha azaina misy Alain hitanao tamin'ny fomba malagasy mbola tsisy resaka baiboly za kristianina fa tsy mandaha amin'le zavatra maha kristianina mihitsy fa ny tiako tenenina anao fotsiny
ny resaka fivavahana zany tsy vitana resaka 10 minitra sy 2 minitra zany. Misy karazany fomba iresahana ny resaka fivavahana io. Misy zao misy rehetrarehetra io e, tsy ho vita eto zany raha hoe zany ny fampiresahana sy ny fanasana aty foana. Fa ny tiako tenenanao fotsiny a, ny tain'omby mivadika ara taloha tsisy maka. Tonga nefa ny baiboly misy soratra hoe aza mangalatra fa mbola mangalatra ihany ny olona. Tamin'ny mbola tsisy baiboly koa dia ny tena ny Ntaolo malagasy aza ny loha samangina ny jerena fa Andriamanitra ao an-tampony loha. Fa tonga nefa ny baiboly amin'izao mijery an'ny Andriamanitra ao an-tampony loha tokoa hoe ny olona mitondra ny fireneny ity, ka mahatonga ny fireneny ity lasaka kady sy mivarina kady ary any midisotra ny filaharana. Raha tena mpivavaka marina ianao misy ialay ka mijoro amin'ny tena fivavahanao, mino fa tsory ty Madagasikara ty fa araka ny teny tao amin'ny baiboly raha misy ray narona gafiry kristianao aminy dia tsy haringako sy ny fireneny ty. Ny azo tena matiako hoe tena mba hadevitra mikasika ny ahoavy ty fireneny ty tsikitiro zareo amin'seo alainga ohatra mampafiditra kely izy dia ohatra maomby be mihitsy le sera tao monsieur alain satria lasa makamo daholo izy mbola miantso fandroana eo dia raha pitso zany izay izy mapiditra fotsiny izy dia zay aloha eny ary miaraka ary io misy soama tsara nanao fanambarana fanamafisana mihitsy ministèren'ny fitaterana io misy bus miasa ahoana tokoa moa hoe raha avy any alakamisy ny feno ariva dia tsy tonga eny anosy ve any anga mandalo any le président tsy mandalo any président miditra tsara mihitsy sotra raha avy any asabotsina mena zany dia amin'le fotoana andalovany eny amin'le rokady iny satria makany avolomatsy izy rehefa tonga rapitso amin'raika amin'ny folo eo dia makany avoloha dia zay vao iverina aty amin'ny ville dia misy hatrany iny le mandalo amin'ny boulevard makary iny dia makary dia am'izay andalovana amin'le fotoana andalovana zany le misy lamina ataon'ny mpandrindra fifamoivozana hoe mijanona aloha eto rehefa mandalo ny cortège dia miato dia kopakopa tanany sisa ifanaovana miaraba toko basika ny antso aloha zany ho an'ny olona zay tondra vaovao miaraba toko salame io ny président coopérative vita na zay membre ty président coopérative vita zany no an'ny resekera rehefa zay totany programme misy rehefa ihany tonga dia voaloka des opérations resefe ikazena ayavaikely rehefa ihany jerena arampetandraisandrambany efa voaloka aloha zay vakiazatra tantikemeny io le vola kely raisan'le policier io naatoko hoe vola fa io nge tsy vola imanahona fa zay no misy kila itondrana tanty mpanjakana hoe am'izay toerana misy anao any atao zay vavakarenana mominy ataon'le polisy satria tsy misy manentsy akozy izara manentsika azy eny raha mitolendreo anao dia izany manentsika an'ireo dia raha mitolendreo anao dia hoe polisy fotsiny manao ko zany olo zany satria ohatrany tsisy matrikulatenreo matrikulanaandreo zany itena anona moa zany iainantsika eto fa io zay tratreny fotsiny zany dia tratra io apetraky ny coopérative le olona mitakitaky volo reny tsy fantatra hoe any amin'ny telo ministre reny sa any ampivombon'ny telo ministre eny anosy BDP asa hoe ino reny participation le reny sa ino mipetraka tsara reny mampidi vola man'ny coopérative fa le mahazo an'le vahoaka amin'ny ohatran'izany tsy misy hoe fanaisana maitanzeo azary efa mandeha am'tena dia mandoko le alo hoe aiky mijanona fa mitelotinyana rehefa iala ameko filenareo raha ohatra efa mijanona dia tsy mandoko le am'reny fa hoe anefana fanarahana amin'ny zay aleko coopérative anitya
président membre des bureaux coopératifs qui m'a Kasika ilay diany Macron official koa zany satria misy fanontaniana mipetaka hoe ho any amin'ny akamasoa ve izy dia raha ny vaovao milasaka dia hisy fihaona aloha amin'ny Pierre Pedro fa mbola tsy hay hoe hoeny ve sa hoe toerana hafa satria misaha hoe any amin'ny toerana hafa nanaovana satria raha ny resaka mandeha azo décoration azo légion d'honneur amin'ny frantsay zany dia mo Pierre Pedro no ny etsetretreta tamin'ny 2007 izy no efa nahazo chevalier dia zay le izy sao dia misy bebe fialonany eo indray hoe inona fa zay zay tsy mahazo hoe miasa ihany mahazo alo azava ndresy alo azava miarava toko Allô manao ahoana salame ny tany rehetrarehetra misy horohron-tany daholo Monsieur Alain nefa milaza fa hoe Birmanie zay tratran'le horohron-tany teo a dia hoe tena hoe tsy mivavaka fa tsy mampiasa an'le baiboly fa hoe budiste nga dia salamizay dia mafy ery hoe reny tsy mahay manompo an'Andriamanitra amin'ny baiboly. Italia anie izay voany io resaka fivavahana io ao no misy ny Vatican efa nisy horohron-tany natsiravina koa ny atao nisy volcan mipoaka ny atao ka ahoana ny ilazan'ny Monsieur Alain fa hoe tsy manompo an'Andriamanitra dia hoe tsy maintsy hiaran'le horohron-tany aiza manao an'izany fa ny tantara ara tsy fantatrao akory fa tsy mahay tantara ianao mivadin'ido ary raha io boky fiainana resahana io mbola misy boky anakay tsy fantatrao eto Madagasikara eto milaza ny zavatra rehetrarehetra mombamomba ny hoe izao no mitsanga raha ohatran'izao za zao mbola tsy fantatrao zany ara mbola mety ho pira mbola mety ho ambony sanatria amin'ny noho ny baiboly manana filazana hafa mihitsy izy fa ninintsika fitehana manko zany ninina tsy noho ny vatongavany baiboly dia ninina mihitsy zany no vonoana nefa manana ny tantara tsikitsika dia voasoratra somatrazy lasa anjareo norvégiana le izy any zao misy anisy sanktiona any norvégiana eo missionnaire reo nanisana antarapolika ihany koa ny kolotsaintsika zany ene zany zao tsy fantatry Monsieur Alain koa zany mampalioly be hoaly izy fa iza miseho milay be loatra ianao fa mba menara tantara tsara aloha zay vao mba miteny za mba te hiona aminao mihitsy a dia hifanakalo hevitra aminao a himasoimaso a na ao amin'ny radio ina na amin'ny radio ina fa angataka fotoana amin'izay raha ohatra dia izay no afaka azo atao saotra to zahoary manaraka anreto fampahafantarana vitsivitsy miaraka amin'ny zava-maso reto indray tsika dia manohy